faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka Nouveaute gasy ny tenako androany isika dia andehanao fampiana-baovao izay araka ny toy ny mazatra isan'andro hatrany moa dia vaovao maromaro izay miaraka tambatra anatin'ny vidéo anankiray mba ho zaraina amin'ny besiny maro atao anatin'ity fitim-baovao izay voaka ny Nouveaute gasy isan'andro ity ka noho izany dia azadiny manao commentaire ambanin'ny vidéo antsika mba hafahantsika mandravona andreny rehetrena manaovantsika vidéo manaraka eo ary azadiny toraka izany ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary azadiny hatrany moa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy to Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampy andela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary araka ny fitim-baovao hatrany dia hita fa mbola mafy ny savorovoro am'izao fotoana izao izany hoe mbola maro ireo zay tsy maty volavoan-kibo ary tsy manaiky hatrany ny voka-pifidianana zay ny voka farany teo moa ireto farany matotsy mbola maty volavoan-kibo hatramin'ny izao nefa efa iny moa zany ny tapaka sita ary iny ny lany ka noho izany dia tokony samy hanaiky daholo ny rehetra na inona ny tranga eo na inona ny zava-misy eo satria ny tanjona dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hono ary ny tantandalana sy demokrasia ary ny hoavy ny taranaka mampara mila atao assuré tsara mahakasika an'izay lolonolo zay hatrany moa dia nanao fanambarana ireo ray aman-dreny ara-drazana ary miantso ny olona rehetra tsy ankanavaka izy reto araky ny fanambarana zay nataon'izy ireo hatrany dia miantso ny malagasy rehetra tompo Madagasikara hiatrika ny ray aman-dreny ara-drazana mba ho tonga amin'ny fevrier izay atao ny 13 sy 14 desambra ho avy izao hamoaka tondrozotra vaovao no tena tanjona amin'ny fevriana ity antsoiny izy ireo ao anatin'izany ny filoham-pirenena tsy ankanavaka ny avy amin'ny folo alindahy ny filohan'ny androm-panjakana ny kandidata amin'ny fifidianana teo ary ny filoham-pirenena voalany araky ny vokatry ny HCC hatrany araky ny vokatry zay navoaka ny HCC izay ny fanambarana avy any amin'ny reto ray aman-dreny ara-drazana ireto fanambarana hatrany moa dia mahakasika izay olona tsy maty volavoan-kibo zay hatrany dia nanao fanambarana moa i Serge Zafimahova nilaza moa ny tenany tamin'izany hoe tsy mitsahatra mitondra fanehoan-kevitra momba ny raharaham-pirenena amin'ny fomba fahitany azy i Serge Zafimahova teboka efatra no niaingany hetsika ny kandida raiky ambin'ny folo ho izy raha nitondra ny famakafakankeviny notakina nandritra ny hetsika ireny ny mahakasika ny momba ny nationalité ny momba ny gouvernemanta ny HCC ary ny CENI rehefa nalefa ihany foana nefa ny fifidianana dia tsapa tamin'ny fanambarany ireo vondro ny kandida ho hihatrany izy fa hivadika ho tolom-bahoaka ny tolona ary hitombo ny fitakina ara-politika ara-toekarena ara-sosialy ho ity pahay ara-toekarena ity hatrany ka no hamafisiny tamin'izany fa hihamafy ny tolona ka noho izany dia miandry ary ny voaka malagasy amin'izay voalazany Serge Zafimahova izay nanamafy izay fitohizan'ny tolona zay hatrany moa ny fanambarana izay nataony kandida Hera Janjarimampianina nilaza moa izy tamin'izany fa tsy maintsy tohizana ny tolona ho izy mba hamerenana ny tantandalana sy fitakina ny rariny ary ny fahamarinana eto amin'ny firenena tsy mihembitra ary vonona sy sahy mijoro amin'izany ady ho an'ny tanindrazana sy ny taninjanaka izany ny antoko HVM raha ny nambarany hatrany ny kondoha sy nametraka ireo paikady rehetra anohizana ny tolona niaraka tamin'ireo bureau politika antoko HVM ny tenany ho ity filoham-pirenena teo aloha ity tamin'ny 5 desambra lasa teo tsy maintsy mijoro isika miady ho an'ny tombontsoan'ny voaka maronisy sy ho an'ny hoavy ny taranaka ho izy hatrany etsy an-tanana zay anefa dia afaka folo andro hanao fianianana fanitelony andriamatoa ANDRY RAJOELINA izay lany filohan'ny Republikan'i Madagasikara farany teo araky ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC tamin'ny 11 desambra 2023 lasa teo iny taoriany raha 2009 izay nahalasa azy ho filohan'ny tetezamita dia nanao fianianana izy tamin'izany ka sy fotoana taty aoriana ndray dia lany filohan'ny Republikan'i Madagasikara izy ary nanao fianianana tao Mahamasina ary io no fianianana faharoa izay nataony amin'ny sabotsy 16 desambra izao nefa dia ho avy izao izany fianianana fanitelony izay ataony zany satria lany ho filoham-pirenena Madagasikara izy araky ny vokatra izay navoaka ny HCC farany teo ka noho izany ara dia eto ampiandrasana an'izay fianianana fanitelony zay isika voaka malagasy rehetra izay mirandra fandrosoana sy ny Madagasikara tsy maintsy mandroso amin'izao fotoana izao izay zay ra tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika ny vidéo ntsika mitindray mitoraky tia ka manasa isika trany hanao commentaire ambany ty vidéo ntsika ity mba afahana mandravana ndreny hevitra rehetrena anaovantsika vidéo manaraka eo manasa antsika ihany koa ilaiky ny vidéo ntsika ary manasa antsika tanandro hatrany iabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tombo Nouveaute gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa negatifo rambola hezis katika jobe itiavako no timyo umeka memito sasa gano tin follow no zautia for my head if
maleva atulutrana kazamianatsy izaho tsy agne fa mahely fitiavako anao kaza tao adala za tsy agne Azamianatsigne anao tiako